Alatsinainy faharoa ny volana Oktobra taona 2022 volana vaovao no diavintsika amin'ity fotoana ity manantona ihany koa ny fifidianana ny raharaham-pirenena mandroso dia mandroso fahatolotra aloha ny araba ho antsika rehetra manaraka ny fandarana na amin'ny fahitalavitra MBS izany na amin'ny onjam-peon'ny MBS 5.4 FM eo ihany koa ny amin'ny tambazotra maro samihafa izay anarahanao ny fandarana amin'ny fotoana rehetra izay mapety izany tolorana ny araba ho antsika rehetra ny tokantrano any ao amin'ity anio ity sika ny raha nahita aloha ny zavanitranga tamin'ny maraina teo reny fa miazakazaka ny raharaham-pirenena izay tsy afaka ataontsika hoe tsontsy ny avana kanefa eo ihany koa mila resahana eto amin'ny tany sy ny firenena ny mahakasika an'ireto olona ataontsika hoe manana fahasembanana eo ny resaka zo sy ny ataontsika hoe tsy fanilikiliana azy ireny eny anivon'ny fiarahamonina maro samihafa ny zavatra azontsika resahana mahakasika izany araka ny fahitanareo eto ankaviako eto ny ataontsika hoe mpandika teny manao n'izay teny amin'ny alalan'ny tanana izay dia ho amin'ny anio vahiny telo no nasaintsika iresaka hitafa mahakasika an'izay resaka fahasembanana mahakasika ny resaka marenina izay dia eo ny filohan'ny fédération-ny marenina eto Madagasikara na ny FFMM misy ny ramatoa lalan'ny aina Rasolonirina Lucia isaorantsika nanaiky ivahiny atao anatin'ny fandarana hitondra ny adevitra sy ny dindinika amin'ity ariva ity akasitrany ianao ramatoa filohan'ny FFMM nanaiky ny vahiny atao anatin'ny fandarana. Faly miaraba anareo ary misaotra ihany koa ny MBS ary tena faly fa nahazo fahafahana hamoaka izy rehetra atao ao tanatiko ary misy olo tena ny marenina rehetra eto Madagasikara. Averina ny fankasitrahana ho anao ramatoa filohan'ny fédération-ny marenina eto Madagasikara fa araky ny fahitantsika eto kaviako ihany efa nolazaiko teo misy ny Andriamatoa Ravelsaotra Fitasoa Noelson izy no mpandika teny amin'ity fandarantsika ity ahafahan'ireo manana an'izay fahasembanana izay miaina mivantana sy manaraka izao fandarana izao satria isany zo zavatra tokony hositrahan'izy ireo izany zavatra izany iresadresahana mahakasika an'izay fa eo ihany koa Andriamatoa Fidy Manantsoa Randrianarivelo ao anatin'ny fikambanan'ny mpandika amin'ny teny tanana eto Madagasikara na ny FMTTM mialatsiny fa somary sarosarotra kely makasitraka tompoko nanaiky ny vahiny atao anatin'izao fandarana izao ihany koa. Ihany tompoko faly miarabantsika rehetra na ny any tokantrano na ny atao amin'ny studio an'ny MBS TV moa zany dia mankasitraka manantitra ny fankasitrahana amin'ny nandraisanareo anay. Araka izany tahaka ny mahazatra isika manana ora iray mahery kely eo eo iresahana mahakasika an'izay loha hevitra hoentina atao anatin'ny fandarana ao amin'ny ity anio ity averiko ihany mahakasika ny olona manana fahasembanana ny marenina kokoa izany no resahantsika ao anatin'izay eto ry zareo hitondra ny fanazavana sy ny resadresaka mahakasika an'izay zavatra rehetra tokony azo resahana fa hanomboantsika avy hatrany ny fandarana fanontaniana voalohany zany mazava ho azy mahakasika an'izay resaka marenina eto Madagasikara sy ny ataontsika hoe maneran-tany au niveau mondial sy ny national zany ny fomba hitondrantsika anazy nisy ny 27 ny volana septambra teo ny fankalazana ny tenin'ny tanana zany hoe journée mondiale ozy izy tsika na ny andro iraisam-pirenena nakalazaina isan'ny nakalaza izany tsika teto Madagasikara tsara angamba ny zareo no asentsika hitondra ny makasikasika an'izay sy ny ataontsika hoe ny environnement ny zava-misy mahakasika ny marenina eto Madagasikara meko ny ramatoa lalan'ny aina Solonirina Lucia ny afany okevitra mahakasika an'izay. Ny marenina dia manana zo amin'ny teny tanana mitovy amin'ny mandre amin'ny teny ambava manana zo hiasa zo ara-pahasalamana sy ny sisa sy ny sisa. Misy koa zao ny marenina mitaky ny zony amin'ny resaka fahazahon-dalana mamily fiara na permis de conduire moa fa ny olana dia fifandraisana io teny tanana io no entiny marenina ifandraisana izany moa no ilana mpandika teny ihany koa
ary io no hitanefa tsara indrindra ary mampivelatra ny sainy marena indrindra moa zany ho an'ny olona mandre na ny fanjakana na ny tompona orinasa mpampiasa ary hampivelatra ny sainy marena io teny tanana io. Nareo zao mijery ana de ohatrany hoe olona mandre aho fa izaho dia olona marena de mangina fotsiny eo satria tsy maheno fa io teny tanana io no ampiasaiko. De raha ohatra ka misy olona mandre koa mahay teny tanana miresaka amiko, raha misy olona mandre mahay miteny tanana dia afaka mivelatra tsara izahay. Saotra tompoko. Mahakasika an'izay indrindra ny efa voalaza teo fa raha jerena mivatana zany ataontsika hoe ara-batana sarotsarotra ny mitazana sy mahita an'izay fahasembanana ny resaka marenina izay angamba mety misy anam-pinany mahakasika an'izay resaka fankalazana sy ny ataontsika hoe mahakasika ny marenina eto Madagasikara izay Andriamatoa Fidy Manantsoro Andrianarivelo. Entoko ny herinandro farany volana septambra tokoa dia fotoana natokan'ny federasiona iraisam-pirenena ho an'ny marenina, federasiona maneran-tany ho an'ny marenina ankalazana izay fotoana izay avokoa. Ho an'ny tamin'ity taona ity moa zany dia ny 13 septambra araka ny efa voalaza teo. Tamin'ity taona ity ny lohateny dia hoe teny tanana ho an'ny rehetra, zany hoe ny marenina satria efa fantatritsika hoe teny tanana no sakana ho an'ny marenina, tsy ahafahany miaty ao anaty fiarahamonina, tsy ahafahany mizaka ny zony. Fototra ray lehibe zany ny teny tanana dia io indrindra no ny fitoran'ny lohahevitra tamin'ity taona ity dia ny hoe teny tanana ho an'ny rehetra. Somary isany hoe mampafantatra ihany sika ho an'ny olona mijery izao fandaharana izao satria isany manitikitika inoko fa manitikitika ny any tokantrano any hoe mitovy ihany ve zany ny lay teny tanana ampiasaina amin'ny mona sy ny marenina sa misy mahasamy hafa azy manaona ihany koa ny mahakasika an'izay hoe fahasamy hafany ny fahasembanana anankiroa zay raha afaka mitondra ny fanazavana Ramatoa Filoha. Saotra tompoka. Iny misy mahasamy hafa azy ny mona sy ny marenina. Io mona io zany de tsy nianatra, tsy mahay teny tanana, tsarotra be ny mifandray aminy. Fa ny olona marenina de ny olona nianatra, mahay mamaky, mahay teny tanana, afaka mifandray tsara. De io le atao hoe olona marenina. Fa ny manambatra azy io no tsy mety hoe mona marenina. Fa mitokana tsara mihitsy ny mona de mitokana tsara mihitsy ny marenina. Ary marenina moa zany no filaza. Saotra tompoko. Makasitraka amin'izay fanamariana izay somary hiditra alalidalina kokoa tsika mahakasika ny resaka zo satria isany miady manao ady sisika amin'izao fotoana izao ny ataontsika hoe olona manana fahasembanana ara-batana. Lay ara-batana tiako resana moa zany ataontsika hoe ny ialakotsiny amin'ny lay fomba fiteny sao dia andratra ialakotsiny meloa ny resaka ataontsika hoe klema lay araky ny tongotra na ohatran'izay fa eo ihany koa ny zo anareo zay lazaina hoe marenina zany manahoana ny ataontsika hoe ady sisika sy ny zo fampiarana ny zo amin'ny maha-olombelona amin'izao fotoana izao. Andriamatoa Fidy Manantsoro sa i présidente no hitondra ny fanazavana? Ie, ny kilemaina moa zany tsy de tsara loatra ny filazana azy izy io amin'ny olona manana fahasembanana, torak'izany koa ny mona fa hoe olona manana fahasembanana ara-batana. Fa ohatra moa zany hoe polio hoe ohatra zany iny zany manambany ny olona manana fahasembanana fa aza tenenina mazava tsara hoe olona manana fahasembanana ara-batana zay. Entoko ny azoko anampinany izay angambany raha ny amin'ny resaka zo no resahana dia ny zon'ny marenina dia ao anatin'ny zon'ny olona manana fahasembanana ary ny zon'ny olona manana fahasembanana dia tsy zo hafa fa dia ny zon'olombelona ihany fa ny jerena manokana ny
olona manana fahasembanana. Ny olona manana fahasembanana zany de tsy mitaky zo ivelan'ny zon'olombelona fa ny fanamorana ny fanatanterahana ny zon'olombelona io a no takindry zareo a manana fahasembanana. Ho an'ny marenina manokana dia ny teny tanana araka ny efa ndraisantsika teo no tena ifantohan'ny atsisika antrareo satria ny fampidirana sy ny fampanekena ny tenin'ny tanana ho isan'ny teny ofisialy ao anatin'ny firenena anankiray dia fanomezan-danja an'io tenin'ny tanana io ary tsy vitany hoe fanomezan-danja an'le tenin'ny tanana fotsiny fa tena fanomezan-danja an'ilay olombelona mampiasa azy. Zany hoe rehefa ampiasaitsika eto Madagasikara zany io tenin'ny tanana io ho isan'ny teny ofisialy ary zay moa no atsisika ataon'ny vondron'ny marenina dia ho mora kokoa ho an'ny marenina ny mizaka ny zo hafa sahala amin'ny hoe fanabeazana ny fahafahany manatona toeram-pitsaboana, fahafahany miofana arak'asa, fahafahany mahazo asa sy ny sisa. Zany hoe ny fametrahana n'ilay atsisika afana mametraka an'izay tenin'ny tanan'izay ve dia isan'ny azontsika heverina hoe afaka mampisitraka an'le lay manana fahasembanana ny marenina manokana ny zo rehetra maha-olombelona olom-pirenena anazy. Eny tompoko, zany hoe ny marenina dia afaka misitraka ireo zo samihafa faritan'ny fifanarahana iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana izay efa nisoniavin'i Madagasikara tamin'ny taona 7 mamaritra zo samihafa ao anatin'ny fifanarahana iraisam-pirenena io. Zo anankiray ao anatin'io ny fahafahana mivezivezy sy mahalala vaovao ary ao anatin'izay ny fahafahany mampiasa tenin'ny tanana. Tsy ny fampiasana tenin'ny tanana ihany no ahafahany mahazo an'ireo zo hafa ireo fa azo lazaina hoe singa ray lehibe zany le tenin'ny tanana. Raha matofy lohan'ny FFMM no mahakasika an'izay zo zay, inona ny tena hoe mety zo somary mbola sarotsarotra ny ataontsika hoe misitraka azy amin'ireo zo izay tena tokony ho sitrahan'ny marenina eto Madagasikara? Saotra tompoka, ny zo somary mbola manahirana dia io resaka fifandraisana io no tena sarotra indrindra. Ny marenina mantsy tsy afaka miteniteny ambava eo fa ny olona mandre na iza dia tsara mahay teny tanana mba ho mora ifandray. Fa inona moa no ilazany hoe manahirana izy io satria tsisy miaino, satria tsy mbola tafiditra ao anaty lalam-panorenana na dia efa natolotra ny ambaratongan-drafitra ny fanjakana ary io dia mbola miandry ny fanekena hatreto. Dia sahirana izahay zany raha hanao atsisika any amina mpampiasa sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny marenina rehefa ifampiresaka amina mpampiasa dia tokony ampiasa tenin'ny tanana. Dia noho izay olana izay no tsy andraisana ny marenina mihitsy satria manahirana zany dia voailika ho azy. Io no sarotra indrindra. Misy an'io ilay resaka efa natsidiky Monsieur Fidy Manatsoa teo iny, resaka ilay fifanarahana iraisam-pirenena mahakasika ny sembana no soniavin'ny Madagasikara. Isan'izany tafiditra ao anatiny moa zany ny resaka marenina tamin'ny taona 7 maro dia maro ny lalàna izay ny soniavin'ny Madagasikara, isan'izany ihany koa ny ataontsika hoe ny zon'olombelona. Kanefa ilay fampiarana ny lalàna eto amintsika raha malala fa somary ahoana ny ilazantsika an'izay hoe maivamaiva na amaivamaivanina eny ihany efa nisy hoy ianareo teo ny adsisika mahakasika ny fametrahana ny ambaratonga rehetrarehetra sy ny fitarainana eny amin'ny ambaratonga rehetrarehetra. Kanefa hatramin'izao aloha zany tsika no ataontsika hoe mbola eto nanahoana ny iverena kely, nanahoana ny mahakasika an'izay fitsanganan'ny FFMM zay, FFMM mialatsiny natramin'izay lalana nitsanganan'izay le lalana ny diavina sy ny atanatohatra sy ny adsisika rehetra sy ny ataontsika hoe mety olana
no lalovana tao anatin'izay asa monsieur afidy manatsosa i Ramatoa Flo. Eny tompoko sotra. Tena sarotra aloha ny ady sisikana tao na dia efa be dia be ary na dia mangetaheta raha ny olona marenina hoe ampitoviana amin'ny mandre mba azony zony a nanao ady sisika izay ohatra hoe amina resaka fahapahana nanasa mba hidiranay amin'ny sehatra maro samihafa doraka izany koa zao ny resaka hoe permis ny sehatra ara-panjakana moa tsy lazaina ntsony a sarotra zay aloha ny avy ety amiko fa raha misy anampiana ifidy izao misy anampiana eny tompoko ny dingana efa nataon'ny fédération ny marina eto Madagasikara na dia rafitra mifanila amin'ny FMM raha izahay fa tsy ao anatiny dia ny dingana efa ny roson'ny fédération ny marina eto Madagasikara dia misy ny fampiofanana mpandika-teny misy ny fanotana ny rakibolana ny tenin'ny tanana ny dictionnaire ny tenin'ny tanana zany satria manana ny dictionnaire ny manokana ny tenin'ny tanana malagasy manana ny rakibolana ny manokana tenin'ny tanana malagasy ary farany ny ady amin'ny apatona ho an'ny marenina tsy nandia fianarana moa zany reo zany amin'ny akapobeany no asa efa noseharan'ny fédération ny marenina eto Madagasikara fa ny akoatr'izay dia ny resaka tonga-ravarana etseroa ny amin'ny anekena ny tenin'ny tanana ho teny ofisialy zany hoe ny ampidirana mihitsy ny tenin'ny tanana ho isan'ny teny voalaza ao anaty lalam-panorenana raha tsy laza fotsiny tsika fa tsy ny any amin'ireo firenena mandroso tahaka ny Canada ohatra izay napiditra ny tenin'ny tanana amerikana sy ny tenin'ny tanana québécois ao anatin'ny lalam-panorenana zareo tamin'ny taona 1920 maro zany reo firenena efa napiditra ny tenin'ny tanana ho teny ofisialy efa napiditra ny tenin'ny tanana ho ao anatin'ny lalam-panorenana teny azo ampiasaina ao anatina firenena misa 7 eo a nisan'ireo firenena efa nanaiky ny teny marenina ho teny ofisialy izay. Manana antotanisa ve isika sa statistika ny makasika an'io mety firy eo ny marenina eto Madagasikara raha manana an'izay ny FMM? Eny tompoko efa ny fampiresahan'ny komity tao amin'ny FMM makasika an'izy ity a ny marenina eto Madagasikara ao anatiny eo daholo na ny marenina tsy nianatra na ny marenina misy misy feo heniny kely dia eo amin'ny 7 sy 2 tapitrisa eo ny isany ireo zany no isany eo amin'ny 100 ny isan'ny mponina 7 sy 2 tapitrisa ny olona manana fahasembanana ary ny 100 amin'izay no isan'ny marenina eto Madagasikara zany hoe 7 sy 2 eo fa ny eto Antananarivo zao 4 eo ny isany ao anatin'izay daholo moa zany na ny mbola misy feo heniny kely na ny tsy maheno mihitsy fa ny isan'ny marenina eran-tany 7 tapitrisa izy ny voalazan'ny fédération eran-tany ny marenina voaingana kely izay vaovao zay. Ahoana ny afahana mamaritra an'izay hoe marenina izay satria nilaza Ramatoa Flo teo naneo hoe misy somary maheno kely ihany misy ny tsy maheno mihitsy inona le ataontsika hoe critère afahana mametraka an'izay hoe fanasokajina ny hoe olona marenina anankiray izay. Ramatoa Flo? Ye ny olona tena marenina moa zany dia mora fantatra misy moa ny hatrany amboka teo am-piterahana misy ny hoe rehefa lehibe vao lasa marenina misy indray ny nolovaina avy amin'ny terazana teo aloha dia misy indray moa no manatona anay hoe naheno ihany taloha fa mihena ny fandrenesako zao hoe narary aho avy amin'ny tsendro na ninana fanafody dia lasa misy fiantraikany amin'ny fandrenesako le izy izay no anazavana an'le hoe misy hoe tsy maheno kely misy hoe maheno kely.
Manahoana satria fédération marine eto Madagasikara aizaviny ny toerana misy ny ataontsika hoe ny fikambanana na ny vondrony ireo marine ho an'ny eto Madagasikara. Ny fikambanany marine eto Madagasikara mirafitra ao amin'ny FMM 12 ny orona taloha. Ohatra ny any Atsirana na Mahajanga, Antala, ny Toamasina, sy ny sisa 12 ny fitambaran'zareo reo. Fa ankehitriny moa zany dia misy ny atao hoe maty dia ny hena eo amin'ny 9 eo zareo amin'izao. Misy ny hoe olana eo amin'ny resaka fitarihana, fifandraisana dia lasa miemotra ambikambana sy ny sisa. Fa ny fikambanana mbola velona mijoro amin'izao ary tena matanjaka tsara, mifandray tsara amin'ny FMM amin'izao dia ireo zay mbola misy fifandraisana amin'ny fanjakana sy ny ambaratonga samihafa. Miankina amin'ny mpitarika ny isaparitra moa zany izy io. Isany nafantarana ny monsieur Fidy Manatsoro Andrenarivelo inoko fa tsy vaovao amintsika ny tarehany manahoana ny fifandraisana sy ny ataontsika hoe ny fahitanao anazy ny finiavan'ny olona mifanerasera sy ny mitian'izay resaka teny ny tanan'izay satria ianao afaka maneho miteny marea nanana finiavana manokana hianatra n'izay teny ny tanana izay ny ataontsika hoe ny fandraisan'ny fiarahamonina sy ny finiavan'ny fiarahamonina ifanerasera amin'ireo olona marinina ireo. Entopoko amin'ny akapobeany dia olona manana fianakaviana na manana olo-patatra marenina no tena marisika hianatra teny ny tanana. Kanefany dia tena teny velona ny teny ny tanana sahala amin'ny hoe mianatra teny vahiny, sahala amin'ny mianatra teny sinoatra na sahala amin'izany dia ankehitriny efa manomboka fantatry ny olona izay mahateny teny ny tanana izay dia maharisika kokoa ny olona amin'izao fotoana izao hianatra azy. Mahakasika an'izay raha matofilo resaka ataontsika hoe fanilikiliana sy ny finiavany tsirairay hianatra ny resaka teny ny tanana izay ny fahitanareo ny finiavan'ny olona olon-tsotra akoatranareo moa zany tiako tenenina mianatra sy marisika iserasera amin'ny olona marenina izay. Ie misaotra tompoko. Io moa miankina amin'le vatantenan'le olona io. Misy moa ny hoe mamenatra azy ny mapetsiketsika tanana. Ny sasany indray moa tena tsy mampaninona azy mihitsy izay. Misy zao mananolana hoe teny tany zany ohatry ny olona madaladala manao an'izany hoe io tanana io ohatry ny hoe mandihy zany ny fijeren'ny olona azy, nefa io dia teny io tanana io hoe manahirana miresaka amin'ny teny tanana zany, sarotsarotra mahazo an'io. Dia misy indray ny hoe tena tia azy io, ary io tena mampandroso ny marenina tokoa. Fa amiko zao za zao manana piraitapo marenina 7, 12 izay rehetra piraitapo dia 7 ny marenina. Dia rehefa miresaka eo zahay dia lasa liana dia hianatra teny tanana daholo ny piraitapo dia misy lasa mpandika teny moa ny ray aminay piraitapo reo. Dia misy indray ny sasany somary marisarisa amin'ny fampiarana azy. Ny manodidina indray dia ohatrohatr'izay eny hany ny fahitako azy. Mialoha ny dirako amin'ny resaka izay fianarana sy ny fampianarana makasika ny olona marenina izay tiako antaniana kely ihany hoe manahoana ny ataontsika hoe fanilikiliana ny amin'ny akoatra ny resaka efa voaresaka teo sy ny ataontsika hoe ny zoa ny fanilikiliana kely madinidinika ao amin'ny eny anivon'ny fiarahamonina fa eo ihany koa ny hoe mety manaranaka ve ny marenina.
Misy isan-karazany ka. Misy ny hoe manaranaka, de misy amin'izy ireo no mamorona an'izay voambolana ampiasainy eo amin'ny teny tanana. Misy indray no azo avy amin'ny aretina, de misy ny mianatra amin'ny sekoly. Samy hafa misy isan-karazany le izy. Resaka n'le fampianarana isika raha sitrakareo ho an'ny fampianarana ny olona marenina eto Madagasikara, aiza ho aiza sy manahoana mety mitovy lenta ao amin'ireo olona tsy manana an'izay fahasembanana izay ve ny fantatra aloha zany ny atreto aloha zany ny araha malala dia ny akamalo ny mendraikitra n'izay manahoana ireo centre na ny hoe ivitoerana ny fampianarana sy ny fampisarana an'izay fampianarana amin'ny ankapobeny olona manana ny fahasembanana n'izay marenina izay ho antsika eto Madagasikara. Afaka mitondra fanampanazavana Monsieur Fitz? Iany tompoko afaka mamaly an'izay fantaniana izay ako. Ny fanabeazana ny olona marenina eto Madagasikara amin'ny ankapobeny dia nosahan'ny fiangonana tany am-piandohana, zany hoe ny fiangonana loterana ny tena nikarakara ny ankizy manana fahasembanana zany, tao ny jamba, tao ny marenina. Rehefa taty aoriana dia nanomboka niditra kelikely amin'izay ny fanjakana, ny sehatra tsy miankina samihafa tamin'ny alalan'ny programa fanabeazana mampiaty. Ny akama izay voalaza teo dia sehatra anankiray, ivitoerana anankiray anabeazana ny marenina, ary tsara ny mampafantatra ankehitriny fa efa mandray ankizy mandre ihany koa ny ao amin'ny akama satria tafiditra ao anatin'ilay fisainana hoe mampiaty zany dia azon'ny ankizy rehetra ianarana ihany koa zany ao amin'ny akama. Ny akama dia ivitoerana ray io fa any Antsirabe misy isaky ny renivohim-paritany zany misy sekoly ho an'ny marenina avokoa. Ny resaka teo mikasika ny fanabeazana mampiaty izay isaharan'ny mbola isaharan'ny fiangonana ihany koa ankehitriny dia ny fiezahana ampidirana an'ireny ankizy marenina ireny eny amin'ny sekoly, sekoly mahazatra, sekoly tsotra zany, sekoly mahazatra dia eo zany zao ny ezaka amin'izao fotoana izao. Efa misy vera matofilo mialatsiny ny ataontsika hoe fianarana mahazatra araka ny tenen'i Monsieur Fidy teo ny marenina miditra eny anivon'ireny sehatra eny samy mijanona amin'izay hoe ny ao amin'ny akan'ny marenina ihany mampiditra ny olona ataontsika hoe mare manao an'izay fampiatiana mampiaty izay. Misaotra. Efa tisy sekoly ny marenina mitokana, mbola tsy resaka hoe mampiaty aloha zany fa hoe sekoly manokana fotsiny. Amin'izao moa visina le fampiatiana any amin'ny EPP sy ny sisa, efa nanontany marenina ihany hoe efa misy miaty ve amin'ireny sekoly ireny, manahoana ny zava-misy ao, de hoe ny valiteny moa zany de somary eo ihany le izy raha tena mahay teny tanana tsara ny mpampianatra de mandroso ny fianarana ao, fa raha mifanohitra amin'izay de tsy de tsara. Raha jerena zao ny ao an-kilasy hoe olona manana fahasembanana isan-karazany ny ao ka raha izaho mpampianatra anankiray ity no mampianatra azy ireo de somary sahirana raha misy tsy voafehiko ny amin'ireo filana manokana ireo. De misy moa zany hoe aleo atokana ihany de amin'izay mba tsara. Ny mpamatsy vola koa moa indraindray zany no olana amin'le izy de lasa tsy mahasehaka an'izay filana amin'ny resaka fampiatiana zay ny sekoly. Miresaka n'izay fampianarana izay isika manahoana ny laza raha matofilo teo hoe misy ny famoronana ho azy manokana n'ilay teny tanana efa misy ve teny tanana ataontsika hoe iraisana amin'izao tontolo izao mahatonga antsika ny tia metraka an'izay hoe
tokony ampidirina anatin'ny lalam-pandrenana afahana mamoaka an'izay hoe tenin'ny tanana ho isan'ny teny izay. Eny tompoko, misaotra ny fanontaniana. Ny firenena tsirairay dia manana ny tenin'ny tanana mifanaraka amin'ny kolotsainy sy ny tantarany ao amin'ilay firenena. Ny tenin'ny tanana malagasy zany samihafa amin'ny tenin'ny tanana frantsay sy ny hafa rehetra. Na izanaty izany aza nefany ny samy tenin'ny tanana dia ahitana fitovitovina ary mora mifankahazo kokoa ny maharenina samihafa firenena noho ny mandre samihafa firenena. Etsy andanin'izany ihany koa nisy ezaka ny amin'ny amoronana teny iraisana fampitovitovina ny tenin'ny tanana zany. Ny antsoiny zareo anazy moa dia hoe tenin'ny tanana iraisam-pirenena. Io tenin'ny tanana iraisam-pirenena io dia napetraka zany hoe andao ity no ifankazahoantsika samy marenina fa saingy zareo marenina ihany dia efa nahita ny lesoka hoe samy te hitazona ny mampiavaka sy ny kolotsainy isaky ny firenena ny marenina dia samy manana an'izay tenin'ny tanana an'izay zany zareo amin'izao fotoan'izao. Araka nefa natsidiko teny am-piandohana dia isan'ny hoe sady hianatra ihany isika hifankafantatra atao anatin'ny fandaharana ahafantarana bebe kokoa ny mahakasika an'izay marina izay. Tiako antanina raha matofoloany hoe raha misy ny efa nisy ve raha nisy ny fifandraisana tamin'ny tany ivelany manahoana inona ihany koa manahoana izay fifandraisana izay natsidika monsieur Fidy teo izay amin'ilay resaka hoe fahasamihafana amin'ny resaka kolotsaina fa io ihany koa ny hoe inona afaka mba mitondra ohatra ve mahakasika an'izay hoe resaka kolotsaina eto sy eto no mety mba mahasamihafa ny hoe ataontsika hoe malagasy sy ny frantsay ohatra. Misaotra betsaka. Efa nisy marenina teto Madagasikara nakany andafy dia isan-karazany moa ny marenina tonga tao. Dia mbola tsy nianatra teny anglisy, tsy nianatra teny frantsay tonga tany. Dia ahoana ary ny fandraisan'ny zareo dia teny tanana international no ny fandraisana. Io tsy an'ilay firenena ny aviana io fa teny tanana hafa mihitsy io zany miankina fihetsiky ny vatana ny sary aseho amin'ny habaka io no mora ahazahoan'ny marenina. Dia makany foana moa zany dia lasa makany foana ny marenina dia zatra an'izay. Dia rehefa tonga any andafy moa misy ihany ny fampianarana maro samihafa. Ny resaka kolotsaina moa resahana teo tena misy mahasamihafa azy. Dia fahezahan'ny marenina malagasy ihany moa zany izay makany ny manaja an'izay. Dia torak'izany koa ny marenina tonga eto a Madagasikara, ny marenina avy any ampita tonga eto teny tanana malagasy ny eto fa mampiasa teny tanana internasionaly izy. Dia torak'izay koa marenina eto mampiasa teny tanana internasionaly. Dia eto Madagasikara zao misy marenina anankiray mpitarika mpizahatany no ataony dia rehefa misy marenina avy any ampita tonga eto dia izy no mitarika an'ireo manao guide touristique an'izy ireo. Ary izy io tsy dia zavatra ianarana be misy lesona be fa mora azo. Ohatra hoe mijery ny vava hoe inona no ambaran'izay amin'ny teny anglisy dia mora azo zay. Manana anam-piny monsieur Fidy? Eny tompoko, raha tsy ohatsiny dia manana anam-pina kely angamba. Tsara ho fantatra angamba fa ny tenin'ny tanana no teny reny na hoe langue maternelle ho an'ny olona marenina. Indrindra raha ohatra ka marenina teo am-pahaterana na marenina hatrany am-boka zany ilay olona. Zany hoe raha mianatra teny malagasy zany marenina malagasy dia sahala amintsika mianatra teny vahiny. Ny tenin'ny tanana no teny ibeazan'ny marenina ary ny tenin'ny tanana no teny mampivelatra ny sainy amin'ny maha olombelona azy. Zay ngamba no tsara anam-pina kely an'izay resaka kolotsaina zay satria ny isaky ny firenena ho teo samy manana ny kolotsainy, samy manana ny
entiny anehoana ny zava-misy eo amin'ny tontolo mpiarahamonina dia iny no avoakany amin'ny fihetsika dia iny lasa raikitra tenin'ny tanana. Ianao isan'ny mahay an'izay tenin'ny tanana izay ny hitantsika mazatra moa zany mialatsiny fa ho ataoko ilay izy hoe raha sendranona dia isany hoe mikitika kibo resaka ilay fihetsika ilay araka ny tenen'ny Ramatofilo teo mora ny fifandraisana arak'izay fihetsika izay nanahoana anaritra firina ny anaranao an'izay teniny ataontsika hoe tenin'ny tanana izay raha tamin'ny ianao nianatra mipetraka tokoa ve zay hoe tena mora izay sa inona no mety hoe olana madinidinika ahafahana tsy ahafahana manatanteraka an'izay na mianatra an'izay amin'ny araka ny tokony izy. Eny tompoko azo lazaina hoe lehibe tao anatin'ny tenin'ny tanana ako satria manana rahalahy manana zanak'olo mpianadahy moa zany zay manana rahalahy marenina zany ahako dia lehibe tao anatin'izay fahafantarana ny tenin'ny tanana zay fa rehefa taty aoriana ako rehefa lehibe zany zay vao liana tamin'ny hoe andeha hiroso amin'ny sehatra matianina ary indrindra andeha hiroso amin'ny fikarohana mikasika ny tenin'ny tanana. Amaranantsika ny resaka fampianarana izay manahoana ny lafy ny fianarana raha olon-tsotra amin'ny fafana miditra amin'ireny akany ireny mianatra an'izay tenin'ny tanana izay resaka eno eny amin'ny fiarahamonina eny hoe misy lafilafy ihany mety antony ray ihany koa makamo ny olona raha zay ny azo ilazantsika anazy hianatra an'izay tenin'ny tanana izay manahoana eto ianareo afaka mitondra ny fanazavana makasika an'izay manahoana ny ilay resaka koa sy ny fahafahany tsirairay misitraka an'izay fianarana ny tenin'ny tanana izay. Ramatofilo? Mahagaga kely hoe mahagaga kely ihany misy olona miteny hoe lafolafo ny fianarana tenin'ny tanana fa misy resaka samihafa zany hafa ny miditra amin'ny sekoly dia hafa ny mianatra tenin'ny tanana fotsiny. Samihafa reo aloha aleo avahantsika tsara. Raha fampianarana tenin'ny tanana fotsiny tena hitako fa mora aloha leo amin'ny ankamahy. Dia na io resaka tenin'ny tanana io koa mbola misy sehatra samihafa ao anatiny eo. Misy ny fianarana tenin'ny tanana amin'ny mahateny azy, misy ny fianarana ho mpandika teny. Dia io moa zany no mety resahan'ny olona hoe lafolafo le resaka fifananao mpandika teny. Fa raha hoe hianatra tenin'ny tanana mahateny azy aloha dia tena mora. Tsy dirantsika ny resaka sekoly raha hoe lafo na tsy lafo fa resaka tenin'ny tanana moa tsika eto fa tsy lafo zany ny fianarana tenin'ny tanana. Iresaka ny makasika an'ilay sata iraisam-pirenena no soniavina fa eo ihany koa ilay ady sisika iverenantsika ny makasika an'izay ady sisika ho amin'ny marenina amin'ny resaka lalam-pandrenina sy fisitrahana ny zo izay aiza ho aiza zany sika amin'izay amin'izao raha amin'ity androany ity no miresaka manahoana ny dingana natao raha ndraisitsika amin'ny taona 2024 na ny taona teo aloha sy ny manodidina an'izay afahantsika mijery sy manorina ny tokantrano any hoe inona no afaka ho anampiana ny olona manana ny fahasembanana izay marenina izay. Entoko amin'ny ankapobeny raha tsorina dia ny politika ny fahasembanana, politika misahana ny fahasembanana eto Madagasikara mihitsy no tsy misy na mety hoe goragora. Ny antony dia rehefa nanao soniny fifanarana iraisam-pirenentsika ny taona 7 amapolo taona taty aoriana zany hoe taty amin'ny manodidina ny 9 tsika vao nanao ratification zany hoe fanaraha-maso ny fampiarana anio fifanarahana iraisam-pirenena io. Tao aorianan'io tsika nametraka ny plan national d'inclusion du handicap. Tsy dia hita hoe nanahoana moa zany ny vokatra nentin'io PNIH io teo amin'ny fiainan'ny manana fahasemana sy ny marenina manokana. Tany amin'ny taona 94 tany ho any dia nisy ny
direction manokana ho an'ny olona manana fahasembanana tao anatin'ny ministerany misahana ny population taty arina izy io a nakatona zany hoe efa lasa service sisany a no misahana n'ilay fahasembanana kanefany a ny fahasembanana dia mendrika everina hoe tena mendrika satria raha mahasehaka ny 7 hatramin'ny 100,000 ponina izany ny fahasembanana everina hoe mendriky ny azo direction kanefany a amin'izao fotoana izao dia mikatona ilay direction nisy teo aloha rehefa lasa service zany zao sisa no misahana ny olona manana fahasembanana. Inona zany ny dingana mbola andrasana tokony afahana mametraka sy tena hoe mampiamika ny olona manana fahasembanana izay ao anatin'ny lalam-pandrenana ny ahafahantsika mametraka an'izay zo rehetrarehetra izay ilay dingana moa zany efa somary voatanisa teo ihany fa ilay tena hoe zavatra tena mety hoe goavana andrasana amin'ny firaisan-kina ihany koa ao anatin'izay. Ny dingana zany dia raha ho an'ny marenina manokana aloha ekena hoe miaraka amin'ny zoan'ny olona manana fahasembanana amin'ny akapobeany ny fitakiana ataon'ny marenina fa saingy raha ho an'ny aty amin'ny sehatry ny faharenenana manokana dia io tenin'ny tanàna io ihany no everin'ny marenina hoe isan'ny vahaolana fototra ahafahan'ny marenina mahazo ny zony. Efa irahantsika malala moa zany ny hoe fampahalalam-baovao isaky ny fahitalavitra na ny fampahalalam-baovao rehetra dia tokony hisy fandika-teny kanefa moa amin'izao fotoana izao dia ny fahitalavim-pirenena irery no misy dia izay nefany tokony automatika systématique azafady systématique amin'ny fotoana anekena ny tenin'ny tanana ho isan'ny teny ofisialy satria ny tenin'ny tanana izay miantoka ny fifandraisan'ny marenina amin'ny fiarahamonina amin'ny akapobeany dia mbola zay zany no antitraterina hoe ny tenin'ny tanana re tompoko dia tokony ho isan'ny ampidirina anatin'ny lalam-pandrenana ho isan'ny teny ofisialy eto Madagasikara. Isan'ny resaka zo maromaro tsika teo raha matofoloha makasika an'izay resaka fampahalalam-baovao zay isan'ny zo fototra tokony hositran'ny olom-pirenena tsirairay ihany koa manahoana ho anareo manokana raha tsy resaka ary tsika fa tsy ny makasika ny toedra raha-pirenena amin'izao fotoana izao manahoana ny fahafantarany ataontsika hoe satria anao folohan'ny fédération marenina eto Madagasikara ny fahafantarany ireo marenina manana serasera amin'ny marenina maro ianao ny fahafantaran'ireo marenina ny raha-pirenena misy eto Madagasikara fa io ihany koa na tsy ny raha-pirenena ary fa ny zavatra rehetra tokony ho fantatra eo anivon'ny fahitalavitra na ny onjam-peo. Sotranao amin'izao fotoana izao eto Madagasikara moa zany raha miresaka hoe vaovao amin'ny télé tsy dia any loatra fa vaovao an-tambanjotra reny no jerena tena tsy fantatry ny marenina tokoa ireny vaovao miely ireny satria tsisy bandika raha ohatra hoe misy tangorongoron'olona eto zany dia efa maninona misy olona amin'ny tangorongorony eo dia izaho moa zany no maharaka an'ilay vaovao dia izaho no milaza amin'ny marenina izao ny antony reny tena tsy ampy fampahalalana information ny marenina lasa resaka tampotampoka daholo ny fahafantarany marenina ny vaovao misy noho n'izay tsy fisiany resaka fandikana teny izay moa ny anton'izay dia ho hita eo moa zany zao ohatra ny hoe ny androany hariva zany zao dia ho hita eo hoe manahoana ny fahafantarany marenina ny fahenony an'ilay vaovao nitranga androany manahoana hiandra ary ve zany isika ny lalam-pandrenana zay vao afaka anao atsisika ihany koa amin'ny ataontsika hoe fahitalavitra toy itony amin'ny fampisitranana izay resaka vaovao sy ny zavatra maro samihafa tokony ho fantatra ao anivon'ny fahitalavitra izay Andriamatoa Fitsa eny tompoko
Efa dingana lehibe izao ataontsika amin'izao fotoana izao ary saorana indrindra ankasitrahana anareo ato amin'ny MPS TV sy ny MPS radio nampiatrano namesehatra ny marenina aneo hevitra. Amin'izao fotoana izao ianao teo nitoetra rahapirenena mafanafana iaraha mahitsy zany fa saingy ho an'ny marenina araka ny efa voalaza teo dia tsy tonga any amin'ny marenina izay vaovao zay. Tsy tonga any amin'ny marenina izay vaovao zay satria na ny lalam-pifidianana antsika ary na ny code électoral dia tsy ahitana soritra mazava ny amin'ny tokony fampandraisana anjara manokana ny marenina, ny fampandraisana anjara manokana ny manana fahasembanana fa efa mesura taty aoriana no esantsika ampiarina amin'izao, zany hoe rehefa hita hoe nisy fandikana ohatra, fandika-teny ohatra tamin'ny fampahafantarana teo aloha dia noho izay nataony teo aloha dia lasa ataony aty aoriana fa tsy misy tena rafitra mipetraka, tsy misy texte tena mazava mamaritra hoe rehefa misy faneho-kevitra sahala amin'izao dia tokony nisy fandika-teny, rehefa misy fampahafantarana ho an'ny daholobe sahala amin'izao dia tokony nisy fandika-teny. Zay no mbola tsy misy eto amintsika. Mahakasika an'izay atsisika satria voabango ao anatin'ny ataontsika hoe lalàna iray nataontsika manana ny fahasembanana rehetra, ao ihany koa no mizarazara zany ilay karazana fahasembanana, manahoana ny firaisan-kina amin'ny ady sisika atao amin'ireo manana fahasembanana rehetra, ataontsika hoe isaky ny sokajiny rehetra misy avy raha matofilo. Ie, ao anatin'ny sokajim-pahasembanana rehetra moa zany tena mivondrona ao anatin'ilay vovonana plateforme miaraka manao an'io ady sisika io, ary tena tsara izay fivondronana izay mitaky an'ilay zo fa tsy mety raha misy aratsaraka. Dia manahoana ny dingana iarahanareo anatin'izay satria zo ataontsika hoe zo iarahana amin'ny manana fahasembanana rehetra ilay izy fa tsy hosinganiko manokana ny marenina zany ao anatin'izay. Ny zon'ny marenina zay ao anatin'ny zon'ny olona manana fahasembanana dia takiana indrindra ny andron'ny 3 Desambra. 3 Desambra io zany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana. Amin'ny fotoana io no tena anehoana amin'ny mpiaramonina hoe reto avy ny zon'ny olona manana fahasembanana dia ny marenina zany ny FMM dia miaty ao anatin'ny vovonana iray plateforme de fédération des personnes handicapées dia manao fankalazana fampahafantarana ary ady sisika samihafa. Isan'ny ady sisika atao ohatra ny amin'ny fifidianana zao manakaika dia ny fahafahan'ny olona manana fahasembanana rabatana ohatra miditra amin'ny birao-pifidianana mba tsy birao-pifidianana ahitana tohatra ohatra fa zay birao-pifidianana mora hidirana. Eo ihany koa ohatra ny ady sisika amin'ny fahazonan'ny rano fisotro madio ho an'ny olona manana fahasembanana satria ny olona manana fahasembanana dia tena sahirana vao mahazo rano fisotro madio. Atsisika atao ihany koa ohatra ny fahafahan'ny olona manana fahasembanana mampiasa lavapiringa satria amin'ny mahaolona fanajanan'ny mahaolona iray manontolo mihitsiny no voakasika ao anatin'izay zany dia reny atsisika samihafa reny dia rahan'ny marenina miaraka amin'io vovonana io. Andresaka tsika teo mahakasika ny resaka ara-pinoana izay isany hoe manohana ny olona manana an'izay fahasembanana marenina izay manahoana ny fiarah-miasa amin'ny fikambanana maro samihafa satria hita iny anivon'ny fiarahamonina eny raha tsy ilaza fotsiny any ny skoty ihany koa zao isan'ny hitako misehatra manampy miaraka amin'ny olona marenina manahoana ny fiarah-miasa amin'ireo fikambanana maro samihafa isan'ny ao anatin'le hoe inclusion ihany tsika ao anatin'izay.
fiaraha-miasa amin'ny fiangonana sy mana-olana amin'io a ny marenina efa misy marenina moa amin'ireny fiangonana ireny tahaka ny ataony mandray ihany tsara be aloha izy io hoe tena tsara izy io ao anatin'le tsy fanavakavahana ifidy izao dia misy ambara eny tompoko za zany eto tena te-hanentana foana te-hanentana foana ny amin'ny ampiasana ny tenin'ny tanana ny anaparitahana ny tenin'ny tanana satria ny manana fahasembanana ny olona marenany dia noho ny tsy fahafantaran'ny olona tenin'ny tanany raha manana mahay tenin'ny tanana daholo zany ny ankamaroantsika any amin'ny fiarahamonina dia miala ho azy ny olona manana fahasembanana ny marenina ny resaka sika teo ny hoe fikambanana samihafa efa miditra amin'ny miroso amin'ny hoe fianarana tenin'ny tanana fiaraha-miasa amin'ny marena eny tompoko misy tokoa izay ary ezahana ampiroboroboana ary moa zany ny skoto izay mavitrika tokoa amin'ny fianarana reny voambolana samihafa amin'ny tenin'ny tanana ireny misy fikambanana samihafa misy ara-toerana tsena izay tsotonontsika eto moa zany fa misy zao hoe tsena hoe manao atelier anatenin'ny tanana any amin'ireny ataontsika hoe sehatra goavana ireny tsena lehibe mikarakara atelier anatenin'ny tanana isarihana ny olona hoe tsika reto ny samy hafa fotsiny fa ray ihany samy malagasy dia samy tokony ifandray zany eny tompo any ivelany ary tsara angamba mampahafantatra an'izany amin'ny mpianaontsika fa any ivelany ary misy an'ilay antsoina hoe café-signe zany hoe ao anatina bistrot kely na restaurant kely anankiray dia mifampitaona ny marena hoe ary ny café-signe androany dia ao amin'io bistrot na restaurant kely io dia ao no tafatafana ifampizarana ifampiresana amin'ny tenin'ny tanana ary misy olona mandre tsy mahay tenin'ny tanana tonga mamonjy an'ireny fotoana hoe café-signe reny dia ao izy vao mianatra hoe ay ve ny kafe ka ohatr'izao ohatra zay zany zao ohatra ny kafe dia misy zavatra ohatra zany mila atosika mila menasehatra eto amintsika somary mandroso ihany ny fotoanantsika ry zareo fotoana angambany nomezantsika ny hoe raha tokany ny zavatra tokony noresana kanefa mety tsy vao anontaniky tao ihany afaka lazay na resaka adisisika ihany koa satria zay ihany koa ny tena antony izao resadresaka izao ny fampahafantarana ny fikambanana fa io ihany koa ny olona manana fahasembanana marenina izay raha matofy lohan'ny FMM ny anapiko azy dia te-hanentana tsika nareo olona mandre izahay zany mianara tenin'ny tanana faharoa manaraka an'izay isika ianareo mandre rehefa mahita anay marenina dia aza miakanakana aza misalasala fa sahy manatona anay fa aza misalasala fa tena sahy manatona anay toraka izany koa ny marenina aza misalasala aza miakanakana rehefa mahita ny mandre fa sahy mifandray fa raha io no tanterakitsika dia ho vetivetika dia hiparitaka ity tenin'ny tanana ity eny tompoko koa satria ama solontenan'ny fikambanan'ny mpandika-teny amin'ny tenin'ny tanana eto Madagasikara no atongavako eto solontenan'ny FMTTM zany solontenan'ny mpandika-teny amin'ny tenin'ny tanana dia ity no fanentanana everiko fahasahaza izay amin'ny ankapobeny zany dia entanina isika hianatra tenin'ny tanana fa saingy amin'ny sehatra ofisialy dia entanina isika anatona mpandika-teny matianina zay ngamba no everiko hoe tsy voalaza teo satria ny asa fandika-teny dia tena asa manokana mihitsy misy fenitra misy fepetra samihafa arahana misy fitsipika mila arahana na ny ataoko hoe na ny lokona akanjonao aza misy
fenitra iarahana zay moa zany efa ataoko hoe pitsopitsony fa ny lafiny etika angamba no tena tsara antitra an-terina hoe ny mpandika-teny matianina ihany no manana niofana mikasika ny etika mikasika an'io asy io tsara kokoa zany ny manatona matianina raha toka sehatra ofisialy no atao fa tsy manakana antsika rehetra hianatra tenin'ny tanana nefa izany raha tombo mahaliana antsika no hoe ho lasa matianina ao amin'ilay sehatra de tonga vasoa raisina tanandroa raisina mpitiavana dia manampy nisanay izay koa ny 470 monjy eto Madagasikara 470 tena tsy ampy fa tongava wararotika kely ihany Andriamatoa Fidy Manantsoa Randrianarivelo efa nilaza ihany ianao tony momba ny kafe amin'ilay resaka tenin'ny tanana mba wararotika kely mba arasitraka mba efa ampizara amin'ny any tokantrano fa atsika zay zavatra de efa isany ataontsika sensibilisation sy ny ho an'ny olom-pirenena ihany koa de mba raha mba sitraka ao mba teny vitsivitsy amin'ny alalan'izay tenin'ny tanana izay raha sitraka ao tompo ny tompoko misaotra angamba misaotra antsika dia mirary soa antsika rehetra ny tompoko tonga ny fotoana maranana ny fandarana amin'izao fotoana izao tahaka ny mazahatra mbola omentsika ranitra ihany ireto vahintsika ireto dia ny filohan'ny fédération marine eto Madagasikara ny FFMM Ramatoa lalany aina rasolony Rina Lucie mialatsiny tompoko zay vahiny tato anatin'ny fandarana nitondra n'izay resaka sy dindinika makasika ny resaka marine na ny fahasembanana izay teto amintsika ranitra tompoko amin'ny tindana na afatra fanamafisana ho an'ny mpijery antsika ny tokantrano misaotra anareo ny amin'izay ary faly koa misaotra anareo nampandroso anay eto amin'ny MBS ary tena nampisokatra anay tokoa ity fandarana ity na ny any tokantrano any koa raha zao dia mivelatra koa ny sainy mahafantatra tsara ny marena ary entanina isika hianatra teny tanana fa tena antoky ny fivelaran-tsaina ho an'ny marena izany de misy zavatra tiako tenenina ihany koa azadino ny miantso mpandika-teny raha misy fiantsona ny marena natrika an'ireny fivoriana ofisialy ireny fa raha ny fiainana andavanandro dia vitan'ny mpahay tenin'ny tanana fotsiny izay fa raha misy fiantsona marena natrika fivoriana dia azadino ny miantso mpandika-teny saotra tompoko makasitraka tompoko mialohany tena maranako azy angamba ny Andriamatoa Fidy Manantsoa makasika an'ilay resaka hoe tenin'ny tanana sy ny mpandika-teny misy mahasamihafa kely azy ve satria zay adiniko ny nanontany anazy teo eny tompoko misy tokoa ny mahasamihafa azy misy lenta samihafa moa zany fa ndeha bangotsika hoe ny ray mahay tenin'ny tanana ny ray mpandika-teny ny olona mahay tenin'ny tanana dia olona mahataka vavoaka hevitra sy afaka mifandray amin'ny alalan'ny tenin'ny tanana fa ny olona mpandika-teny kosa dia mazava ho azy mahay tenin'ny tanana izy fa ihany koa mahay ny pitsopitsony lafiny fifandraisana ilana mpandika-teny zany hoe niofana mikasika ny fitsipipitondran-tenan'ny mpandika-teny izy ny etika moa zany ny fomba fandikana teny ambava ho lasa fihetsika ny fihetsika ho lasa teny ambava ny fianarana ny psikolojia-ny marenina ny fianarana ny kolotsain'ny marenina amin'ny akapobeany mbola betsaka reo taranja zany ianarana raha toa ianao ka te ho lasa mpandika-teny nefany tsy ianarana raha toa ka mianatra tenin'ny tanana tsotra zany toy izay ihany koa mikoran'ny minitra ianao ahafahantsika mamitina an'izay na manamafy ny zavatra efa voalaza teto ihany tompoko dia mamerina ny fisaorana sy fankasitrahana fankatelemana hatrany atsika nanaraka ny fandaharana misaotra ihany koa anao mpanao gazety eto amin'ny MBS TV sy ny MBS radio nampiatrano tena zava-dehibe ho an'ny tontolo marenina
ny mahazo sehatra sahala amin'izao ahafahana maneho hoe misy ny marenina. Misy ny marenina zany hoe misy zany ny tenin'ny tanana ifandraisan'ireo marenina ireo. Ny tenin'ny tanana dia azonao ianarana na tsy manana fianakaviana marenina azy ianao dia azonao ianarana ny tenin'ny tanana. Ary farany fanantanterana angambany dia ny anekena an'io tenin'ny tanana io ho isan'ny teny ofisialy eto Madagasikara. Amin'ny fotoana zany kitiantsika lalam-pandrenana na koa hoe andaniantsika lalam-pandrenana dia amendement kely, tena hoe kely avy amin'ny marenina izay fa tena manova zavatra lehibe dia lehibe. Ekeo ho tenin'ny tanana, ho teny ofisialy ny tenin'ny tanana. Misaotra tompoko. Toy izay ihany koa eto ankaviako eto Andriamatoa Ravelosatra Fitasono Elson, izy no nandika ny teny tamin'ity anio ity nandritra ny fandarana akasitrana izy nitondra izay finiavana izay anafahan'ny avatsika rehetra tany tokantrano nanaraka ana ireo manana fahasembanana eo amin'ny lafiny izay sokajiana hoe marenina izay ary hatramin'ny farany ora ray mahery kely teo no niarahantsika inona fa nitondra zavatra sy zava-baovao sy afaka ny saintsainantsika tsirairay avy. Eo ihany koa anareo tompona andraikitra izay nanaovana ady sisika mahakasika an'izay fitakinany zo zay ity fandarana ity ary antenaina ny mbola anasana sy amaliana izy ireo ny antso amin'ny fotoana mampety azy izay akasitrana izy telo ireto nanaiky ny vahiny tamin'ity alatsinainy faharoa ny volana oktobra ity ianareo tany tokantrano tany ihany koa akasitrahana feno nanaraka hatramin'ny faran'ny fandarana toy izay ihany koa ianareo atao amin'ny onjapeo sy ny any amin'ny tambazotra tserasera rehetra any tahaka ny mazatra mialy raro no mbana indray ny miaraka aminao ao anatin'ny fandarana amin'ny herinan'io toy izao miaraka amin'ny loha hevitra hafa sy ny vahiny hafa ihany koa mametraka ny mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.